pièce avy teo manolotra ho anao. Mizaka ny seran'ny ainy. Fizarana voalohany. Tantara mitony nisoratany Tapaporona. Ireto avy no amin'ny airan-tantara: Christophe Rabiarimanana, Tapaporohana, Zakaranzy, Miaraka amin'ny Sofaniry ary Saoly. nandrindra ny lafiny teknika Diarinaivo, Mpanatotosa Tapaporona. andro voalohany. Nento, ainao ato. Efa hoerina amin'izay mamanina raha teny entina taty amin'ny hopitaly. Nika, efa ela niaingo tamin'ny teo dadatroanao izany fa tsy misy fotoana mihitsy aho dia izao avy mba tonga aty. Tsy manino izany. Samy manana ny manairana azy daholo ny olona rehetra. Neny koa ny aho efa tsy dia manino e. Ilosako aloha ianao ry neny Tomari fa andeha hanatitra reto fanafody vao avy nividiko tany amin'ny farmasia reto ah. Fa nga mbola nandany vola mividy fanafody tany andro ity. Ka ilay dokotera lehibe mihitsy neny amin'ny ordonnance mahakasika an'ireto fanafody reto e. Izay fa hiditra ao vetivety aloha fa ilaina maika reto. Volana. Mahezaka io olona. Efa tsy namantsika intsony izy. Neny toa, fino ty lasainao. Maty ny reniko. Maty feneny. Nika, Tray neny. maty voahiana teo izy. Efa mikarakara ny taratasy rehetra mahakasika an-drazana izao ny fianakaviana. Sia, tsy mino asany ah. Tsy maty izany ianao ry neny ah. Za ve dia ihany amin'ny resaka fahafatesana ohatr'izany. Ao midira aty dia hijery eo raha tsy nono. Io izy io. Efa tsy sarina nambe ambony fanjiny io. Sanareo ilay teo Clarisse fa efa hitombo zanany avy vidy fanafody ahy. Sareo ve nisy mivoaka kely any ivelany mihitsy ny fianakaviana sasany fa tena mitangorona be loatra. Ao, milalana izy zanany io. Tena sanao santy azy neny ah. Voatany marina fetsika mianaka ny fampisangisangy tena. Ankehitriny, izany faranao e. Tena mangatsiaka be sisa azy neny ah. Sy laosanao ah. Neno ah. Sy laosanao ah. Mafiamiko sao e. Efa nanao izay azona ataontsika ry volana. Efa nanao izay vitany dokotera saingy izao sitrapon'Andriamanitra dia mahaisy amin'iny. Efa lalana voasoritra ho tsy maintsy diavintsika olombelona izao. Misaotra azy tadatoa teo. Fantatro mihitsy fa efa nanao izay tratry ny herinao ianao tsabo aneny. Mandany vola makarena mba hividianana fanafody. Efa nazany asa ty mbola sao. Sao ihany efa rany reniko e. Atao ahoana? Tsy mpandaritsika ry volana. Voaka k'izay ry volana. Aoka izany. Avelao ahy neny toa. Avelao ahy. Ka marareto izy. Avelao ah. Izay volana. Aza mitomany sona. Efa tsy namatsika intsony izy fa mahaiza monina ty ah. Eno malalako. Fenena mory neny ah. Mba ono izay ry volana. Ay, tsy alito mihitsy fa tena hoana loatra e. Neny ah. Tsy efa hoe ho sisana fenao e. Dokotera izay efa nilaza hoe nivoaka ny hopitaly rapitsy maraintsika raha eran-drindra. Izao
tsy mbola mipaika akory ny tatao volana atenao tsy mino ahy nanina tamika tosianalileny Nelia Izay volana tena misy Jean-Louis avesa reto tsy zazy ty hoety makarivo tonga ivelana any aloha dia aleo mba miandro kely ao ivelana daholo tsika fa efa reny ny vodikely nalany fitaovana rehetra izay napetaka taminy manaiky fotsiny ary teo fa tsy maintsy any amiko nydrazana fantatra Lolo Maria aza manao dia hanala baraka aty ianao aty an'io mitany any antsika jereny ny olona ratsy mitazana aty amintsika daholo no ny adalanao ka tsy misy miara sy manaiky moramora izany eto androany tsy maintsy any amiko ny fatin'ny Justine mamavolana mody sapiana ahoana moa ny tsy maintsy any aminao ianao anery Marika tsy nikarakara azy kory tamin'izy mbola narary fa naparasetamolina raha tsy mbola nividianao any olona maty io dia maninona lazainao eo dia samy mpianakaviany tsika tsy nahita fahoriana ny arahanay sy Justine ny zakina reo sy Clarisse fa tany andafy tany foana izay nitakosina teto foana tsy mifanary mihitsy hatramin'ny fahazazana tsisy idirana izany resaka izany eto ry Maria aza manao izay manala baraka eto anao ao zalahy ao bataony razana mba sasamy andro ilay sprinter vao nalaina teo ao dia ampidiro eto anatin'ity vatapaty vao namparina vonjy mainty izy tandremy ihany somary mavesabesatra ihany vatapaty io fa mbola mando ie tonga dia batao mihitsy ampidiro ao amin'ilay express kely ao tokotanin'ny hopitaly ao ry zareo izany ry makisasindelo nareo mantsy no nitarizarana mitondra azy avy aty aloha tsy atao raha sprinter izany izy fa misy mazday fanafarako miandra ny razana ao ivelany ao aza miena amin'izany zalafa tsy lazaiko atao mivantana ny tsofin'ondry tsika mitrosako any amin'io maty io raha mbola ohatrinony tonga dia andao iny andava-mambana atao izy ndao ary hitatsika eo izany tsy mahalala ny loha vonga volana fanakizika teo dadatoandry teo lasa mivoaka fetifety any izy ary neny toa nanamboatra fiara-pany angamba izy teo mety fiverina izy izay ka avy enga anareo ty avy io fa ataonao inona an'izany avy ampy io apiko izahay batazy fa mavesatra be ty neny toa fa ho batainao aizy io razana io aza be fanontaniana azy kala fa avy fotsiny ampio aloha neny toa ka zakatsika ane io ka tsy maintsy bataitsika amy aneto andavamamby io any io avy aty amin'ny tongo indri dia zany any amin'ny roany ihany tena tsy zaka ao mariny avelao izy eto ihany ka tsy misy an'izany azy kala volana tsy maintsy any tsofin'ondry ity vao mijanona any io aloaloha tsoko vetivety ireo sofera nampiatsika hibata azy ary efa nasaiko nanao vary sosoa ndray Clarisse aho mandehany any ambony misakafo fanaony misaotra dadatoa tena tsara fanahy be ianao oay fa nakaiza ny razana teto am-pofariana teto ry volana nakaizy tompoko vavy Justine laviziny sisa amin'ireo teto andoham-pandriana eto lasa nety Maria any an-trano any an-tsofina tisary dadatoa maninona fa ny raha matoa iny ve tena mitapo mihitsy dia maninona nijerena fotsiny izay agegena nataony teto teto ary nisy mpamango nahita nakany azy teoko
Inona re izany Randriamanitra? Nafarany ho avy any any azy dadatoa. Nitomany andeha anaraka andreniko any amin'ny any afa tsy andrara iny. Fa inona mihitsy ny tena ao anatin'ny lohan'ilay vehivavy iny e? Tsy haiko ry dadatoa. Tsy maintsy mitondra ny taratasy fahafatesany eny avy aty aminao iny aho vao mahazo mandeha any. Iny akta TTC izany. Vehivavy adala. Ataoko mahalala ny anarako iny anio. Efa tena tsy mahay miaina mihitsy mantsy ka dia hifankahita kely amiko ah. Oaka mosy dadatoa. Raha izao tao te asa sy mikidrakitra be ohatran'izao ireny fatandreniko e. Neniko Mariana neny tsy mahay miaina eo volany. Manenatra olona mihitsy ny zavatra ataony. Miangavy ary dadatoa. Tena lelafiko ny faratianao. Tsy misakana ny atezeranao ah. Saingy raha mba mety dia avelomba ho tsara hivenana amin'ny maty vao mifanazaro nareo. Miangavy rery dadatoa. Tena marary saina ve ilay ramatoa iny e? Eny e. Noho izany teny izany dia andefitra. Fa raha ny foko ny haparika mariny dia asa angamba izay azo azy. Misaotra indrindra dadatoa. Engany ilay Andriamanitra manakaream-pahasoavana no hanolotra 100,000 eny tsy manam-pataperana amin'ny paosiny ilan'ny volan'ny tsaponao sy nanasoavanao anaisiny eny hatramin'izay. Aza misaotra amin'izany ianao volana. Adidy tsy maintsy nifaiko ireny. Nitenika aminao fotsiny dia izao ah. Mitraka dia hatreo ny fiainana fa efa vitany azy. Ny anjaranao sisa dia mitondra mba afaka ny amin'ny fialan-tsasatry ny fanahiny. Mila milofo sy miezaka hatrany ry eo amin'ny fiainana. Marina izany ry dadatoa. Makasitraka indrindra amin'ny teny fampahirizana. Ka andao hiakatra eny ambony ary tsika dia any hanomezako an'ilay taratasy mpahafatesan'ny tompoko vavy sy Justinina reninao e. Izay indrindra ry dadatoa. Dia omeko frais taxi ihany koa ianao andehananao hanatrika amin'ny fahorian'ny reninao eny Antsofin'olo e. MPS radio nanolotra ho anao. Bizaka ny seran'ny aina. Tantara mitohy nosoratany tapaporohana. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Christophe Rabearmanana, tapaporohana, Zakarandry. Miaraka tamin'ny Sofaniry ary Saoly. Nandrindra lafin'ny teknika, Yazinay. Nanatontosa tapaporohana.